Ambohimaloka, velominy tina, aja, bako, radojo. Nandray fiosina no totosa, rija. Ay, tonga ianao. Efa vonona ny sakafo miandry anao fotsiny. Ay, aleo aloha analan'ity palitao ty fotsiny dia ho avy. Anga anary, sady efa nona mihitsy koa zany ka. Ary nanaona tokoa le trano nojerenao ankeo mariny. Ay, saika diniko tokoa. Tsara le izy ka. Efitra telo ny aty ambany miaraka Malagasy, efitra roa ny any ambony, trano fandriana daholo ireo, dia misy terasy. Tena tsara ka. Ary misy jiro sy rano. Ye, ara-dalàna daholo na ny anatiny ny any ivelany. Tsy dia mila fanamboarana firy fa angamba ny lokony rindrina ao anatiny fotsiny no vaina raha tsy ditsikako. Ary ny vidiny manahoana? Tsy niova fa le niteneniko anao iny ihany. Ko tsy mahagaga ve zany Ramirana raha zany atsara ny tantarainao zany? Mbola misy trano azo mora ohatran'izany ndray ve? Ka za koa aza ngemba gaga. Nanontaniko indroa mihitsy le raha matopo varotra, naveriko indroa mihitsy le vidiny, fa dia tena nao mafisiny tamiko. Dia tsy nanontanianao ve hoe inona ny antony varotany zareo azy? Toa hoe maimbola be ondry zareoko, sady toa hoe mila mifindra haingana. Fa maninona hony? Za very dia anontany an'izay problème ny olona any. Esy efa mba vintana ho antsika re zany. Dia hoana, efa noraiketinao? Mbola tsy fa miandry an'izay teninao ako. Sady tsy aleo ve aloha ianao mba mijery an'ilay trano dia avy eo tsika vao miara manapa-kevitra. Ka raha hitanao tsara re dia reketo e. Fa raha ampitso riva rehefa avy miasa dia mandeha makany tsika. Eny ary va tsoko izany le raha matoa. Sady izy koa lorinay vo tena hitako efa dodina mihitsy. Hatramin'ny maraina ny onanay izay fotsiny izao, efa indroa izy ny antso aho hoe ahoana ihany hovidinareo ve le trano sa tsy e? Ay, tena maika vola tokoa angamba izy ko. Fa ono ary Mirana, mba manahoana nefa aloha ny sécurité milamina ve le toerana mihitsy zany ny tiako anontaniana? Toa ohatrany diso milamina loatra indray aza angamba rinaivoko. Somary mangingina kely izay aza satria tsy misy afa-tsy trano roa ihany izy eo amin'ilay toerana. Fa le hovidintsika aloha mifefy tamboho e. Ny lalana makandray tonga amin'ny fiara tsara sady misy garage. Ay, ary misy mipetraka ve le trano eo akaikiny? Misy aloha le raha matopo varotra e. Fa tsy hitanay tamin'izay le tany iny. Fa miala eo dia somary mandeha tongotra lavidavitra kely vao mahita trano maromaro indray. Iza koa ny hinana antsika eo e. Izay fa tonga dia atsoly raha matoa dia reketo. Ary mba jereo tsara daholo ihany ny taratasy sao misy tsy ara-dalàna. Ianta marina. Ela rehetra izany. Manahoana kindry? Mirana, manahoana kia? Firy taona rehetra izay. Inona vaovao? Tsy misy ninina kia. Aty Andry izao ny vaovaoka. Tsy miova mihitsy akinareo izany. Aiza ndraiky ity hoe tsy miova ity. Na nisy anjaza mitako fotsiny aza ve dia... Ay, efa manambady koa ngandry. Firy ny ankizy? Vao raika ary ny Andry? Mbola tsisy ka. Fa ndray no efa any. Ay, ary andeha ho aiza Andry izany no mandehandeha aty aminay? Ay, fangakinareo ety akaikika ety no mipetraka. Ie, atsy ambadika io fivarotana hita Andry etsy ampitany arabe itsy. Fa aviatsa tokoa aloha Andry izany e. Tsy aleo mandroso trano. Aleo kio zokiny any arina fa maimaika. Sady efa tsy fanalavitra koa nge izany tsika e. Efa hifindra tsy alolo atsy koa mansaiko. Vao avy nijery an'ilay trano tany azo hita Andry izao. Trano aiza ki?
le ary amin'ny faran'ny lalatany etsy aloha etsy io e. Asa raha hitandry? Zany ve? Le trano fotsifotsy misy rihana anankiray io ve? Io indrindra. Ahitandry? Ary tohatra nitaitraka indry? Tsy zany mantsy fa efa elaela tsy nisy mipetraka izy io a. Sady mitokatokana koa le izy tro. Fa tsy dia mampatahotra ihany ve nefa kina zany aza aloha? Nga moa dia hita fa ny aty koa ange bentsy ao mandeha. Raha vao trano elaela tsy misy mipetraka dia lazain'ny olona fa hoe misy lolo e, misy matoto e. Ndry ve asakana andresaka olona mandeha? So dia ampatahotra aky indry izany ry anta marina? Ai, tsisy an'izany retsy a. Firifiry moa ny trano mikatona tsy ahitan'olona tsangatsaman'olana e. Fa hoana tokoa aloha mba nahitanareo an'izy io e. Tena sendra fotsiny. Olo-patatra mba nilaza hoe misy olona maika vola dia mivarotra trano. Tena tsara vitana mihitsy akizay a. Sady azo mora benga aky le izy e. Sady ohatra ny mba tsara ihany aloha e. Izy aloha dia tsara. Hoadray, varindresaka teto koa sika roa. Dia tena tsy androso tokoa aloha vendry e. Anka, sotra betsaka fa aleo tokoa ndry lozako fa efa miatoandro ty androko. Le trano biriky ao ambadika fivarotana io kiny tranonay a. Rehefa afaka dia mandalo ve? Eny e, aleo rehefa milamindamina rehefa tafafindra tsara iny ka. Zay fa lozako ndry ry anta. Mandra-peo anaki mirana. Veloma kia. Tadidinao moa ianta arinay vo? Le mpiray tanàna taminay taloha iny? Ianta. Ay, le namanao teo akaikinareo iny e? Dia ahoana? Mipetraka eny akaikiny Ambohimaloka ki izy a. Fakahita izay ankeo maraina tamin'izaho le avy nijery trano iny. Dia ahoana? Nga moa tsy zavatra hafa ny teneniny tamiko e. Hoe ahoana? Lazainy fa be hono ny tsao mandeha momba n'io trano io fa hoe efa ela tsy nisy mipetraka tao. Tsao inny e. Asa? Toa hoe misy lolo le trano, misy matoto, sinsisy e. Zany izy hoe tsaoko. Sady anga rehefa hoe ela tsy nisy mipetraka dia misy lolo hoe zany finono am-pona zany ihany. Ai, mba resaka ny tenen'ny anta tamiko re zany dia nitantaraiko anao e. Zanga moa dia hoe mino an'izany e. Ka roviana ihany ary sika no afaka mifindry. Zay tiatsika ka. Aleo haingana arak'izay azo atao e. Ay, aleo ary amin'ny farany herinandro e. Tena riraka ihany aloha vao tafafindry. Tsy namposiko enjana ohatran'izany satria ohatra nefa natao tamboatra daholo le entana mba mora afindra. Ay tena mbola betsaka ihany le pitsopitsony teoko. Fa andao aloha anao sakafo dia atory. Fa rapitsy toizana ny fandaminanandreo entan'ireo ka. Tena reraka mihitsy koa aloha zany ny batabata an'ire tetan'ire toatramin'ny marainy. Ary honoarina ivo? Ianao ngany namono ny jiro tany atokotany? Fa ahoana? Ohatray? Tô tsaroko ohatry nefa nampiretiko le izy nefa mato azy teo zany? Sy jereo tsara rehefa so dia simba ny ampola. Asa? Angam? Avelao fa rapitsy jereny. Ary ny tato an-dakozia? Tsy mbola nikitika jiro mihitsy aka. Ianao zany no namono azy fa mety tsaroanao ngambany. Mba lalina zany marina. Tadidiko mihitsy ny nidirako tao sy ny nampiretako ny jiroko.
fa ahoana ary maty ho azy teo nefa ianao tsy nankaty an-dakozia kory, ianao nilaza fa tsy nikitika jiro. Tena vahafa mihitsy zany Rinaivy ka. Averenao ampiretina re dia zay inona ny magaganao amin'izany fa efa reraka koa dia tsy tandritandrina anke ny fihetsika. Zay ngako, nefa na zany azy tena tsaroko mihitsy tsy namono jiro zany a. Aleo sakafo mora vita nataoko fa tena vizana koa zany ka. Zay ataonao rehefa aleo aloha hiakatra any ambony, ampiakatra nyreto valizy misy akanjo reto sady amelatra kidoro fa rapitso angamba vao vita indray le manambatra n'le fandrinao. Fa ahoana koa ary le jiro teo? Iza fotsiny zany namono azy teo nefa lazainay fa tsy izy. Tena tsy takatra ny saiko zany marina. Tena mba hafa kely indray zany. Ngamba efa mitapitapy koa le ampoule ka. Ohatra irery lanitra ary tomaty koa ny jiro ato amin'ny salon. Fa inona ary ty? Naivo nefa efa lasa niakatra sa izy namono azy talohan'ny akarany? Aleo tsy antany azy tsony ka. So lazainy fa sary tao ohatra eo koa. Tena tsy azoko tsony zany. Za aloha mino mihitsy raha tsy hoe hoe veritadidy tena mbola tsy namono jiro nataiza mihitsy teo. Aleo fitaina ngamba ny sakafo dia hiakatra tory fa reraka tokoa ngambako. Zany raha nahita toro mihitsy alina Rinaivy. Enao nefa miesona tsy marezy ambonin'ny tany eo akaiky koa. Fa inona koa ny tsy nampatory ianao Zaza mba varinako. Raha vao mitady ho resy tory kely indray dia ohatra manofo ratsy be foana. Dia iny foana manaitra. Tô mahita lehilahy antitra be manenjika azy amin'ny foana. Tsy haiko koa aza moa nanofo zany na tena iziko. Anomboka indray ianao sy ny sary tahotra io. Ho fatifaty foana amin'izany ianao marina. Iza koa zao ny lahy antitra anenjika anao eo. Tsy sary tahotra mihitsy fa tena mahita matoa mitantaran'izany aminao. Fa tsy haiko fotsiny hoe nofo ve le izy sa tena izy. Avela ho any zany fa ndao hitsangana amin'izay. Sady so tara koa fa efa lasa lavidavitra koa nge zao ny makany ampiasana fa tsy mitovy ny taloha tsony. Fa hono ary Naivo ianao zany tsy mody atoandro tsony fa tonga dia andeany dia rariva vao hita. Sady fotoana lany vola lany fotsiny amin'le fivezivezeny io. Fa aleo tonga dia anampiasana amin'ny sakafo rehefa atoandro. Dia avelanao rery ato zany tontolony andro. Tena ho lanin'ny trano rery ato marina. Iza indray ny aninona anao eo idio tsara fotsiny trano raha matahotra sady trano mifefy io. Fa maninona mihitsy moa ianao no lasa matataopona tahaka an'izao Ka misy zavatra hafa to marina tena miteny anao an'izany Ny ianao zay le resaka nataony antanamanao indray no ataonao an-tsaina dia ilasa na jiro maty avy dia atahorana. Na zavatra tsisy dikany aza dia lazaina fa afafy aleo alomana aiomana andeha hiasa. Aiza ny olona ato marina raha mba misy mipetraka izany ato amin'ity trano ity. Toa tsy misy mamaly kory ny anjoko. Odre! Tena mandainga mihitsy le raha matotopo-trano taloha iny. Tsy misy mipetraka mihitsy aho fa mody lazainy hoe misy. Amin'izay dia hoe tsy mangingina izay raha mividy an'le trano. Hitako moa impiry mivezivezy ity talohan'ny findrahanay tety nefa tsy mbola nahita olona izany mihitsy naray azako. Dia ahoana re zany dia tena tsy misy nizaniza azo antenaina hamonjy mihitsy zany ety. Mangina zany raha toerana. Tsy mba misy mpandalo mihitsy koa. Dia inona re ny ataoko tsy te hody any amin'ny trano mihitsy aka.
nefa na iantso anay vo any ampiasany aza tsy maintsy miditra ao ihany aho maka telefona. Marina tsy mangoritsina ny vatako iray manontolo vao mieritreritra ny hoe hiverina hiditra ao. Tena tsy hitako tsony ity izay hevitra ka. Ohatra ay misy olona ihany angamba fa toa misokatra ny varavarana. Rangabe, ay marina tokoa izany. Le nitenen'ny antiny tokoa ty. Ahoana ninao zay Ramatoa? Inona ny tatavinao? Toatra ny nanaoty ianao tiako. Eny tompoko, azafady indrindra fa mety manelingelina anao re ary kakio. Fa ahoana ninao zay? Saika mba hitady fanampiana re ahy tompoko. Tsy izany mantsy fa zahay le vao nifindra voaingana mipetraka amin'itsy trano ilanitsy. Ka fanampiana inona ny tatavinao? Izany hoe mety mahasadaikatra ihany izy ty nefa mety sy ino ako azy ianao nefa. Eno waka inona ny tatavinao fa maika ne aho e. Ianao ve tompoko mba mahalala ny tantaran'io trano ipetrahana io a? Ianao mantsy toa ohatra ny efa ela ihany no mipetraka tetỳ raha ny fitantaran'ny olona ko. Ka raha izany aloha dia tsy misy ninina azoko ataoana fa azafady indrindra. Mba miangavy re tompoko, tena tahin'Andriamanitra ianao. Tena misy zavatra hafahafa ao amin'io tranona io marina. Mba lazao re raha misy zavatra fantatrao rikaka azafady a. Tsy hita koa izay fanampianareo e. Fa leo ngamba miala fotsiny nareo izay ihany no azoko lazaina anao dia mandeha amin'izay ianao. Azafady re rikaka. Fa misy inona ho ao amin'io tranona io? Mba lazao re, mba milela-paladia re lazao azafady tompoko. Tsy afaka miteny akoatr'izay Ramatoa tia. Tsy hitako izay fanampiana madama fa leo ngamba miala fotsiny nareo izay ihany no azoko lazaina fa mandeha amin'izay ianao. Azafady re rikaka. Fa misy inona ho ao amin'io trano io e? Mba milela-paladia re tompoko, mba lazao azafady e. Tsy afaka miteny akoatr'izay fa veloma ianao e. Andraso re tompoko, andraso re azafady. Orikaka, azafady re. Tena nakatony ny varavarana maro. Tena mahalala ny tsy ambaratelon'io trano mihitsy izy. Matoa tsotsoka ohatran'izany. Tsy maintsy ataoko izay resahana amin'ny orangabe io mba andreseko lahatra anay voino Ary aloha indray aloha ody antso azy any ampiasana. Miorina ny odi-dohako marina vao hiverina hiditra ao amin'ny trano io. Mivofotsiny indray re le varavarany. Tena matahotra ka mangofotra ny tongotra. Nefa tsy maintsy haka telefoninao etsoko anay. Tsy janona rery ato ka. Inona indray re izany? Tena misy migodigodina ny ambony. Ohatra ny hoe misy olona mandeha. Ohatra misy feonentana mikisakisaka. Sao dia mba efa ao kosa ary naivo. Naivo! Efa ongarenao e. Tsy misy mamaly. Misy olona avy ao ambony ao azafady o. Iza reny ao tompoko azafady. Tena tsy misy mamaly mihitsy losy ty. Tena tsy salasalana tsony fa misy matotonga amin'ity trano ity ka. Mahatsy marina. Mangofotra, matahotra mafy. Aleo isotro raha mangatsika ny an-dakozia fa ho tapaka lalan-drà eto. Vonjeo re olona. Mandeha ho azy tampoka eo indray ny rano amin'ny paopy ato an-dakozia. Mifona re tompoko, mifona re aza-pitsaliana ohatr'izao e. Avelao re tompoko. Hoay, mety ho azy le robinet. Mijanona ho azy ny rano. Tsy janona intsony ka. Vonjeo!
Mirana, fino ty mahazo anao manjo rehetra to bavay teo amin'ny andro arivo? Maninona ny tsy any an-trano ny miandry? Tsy hiditra ao amin'ny trano io tsony arinay voa mariny. Fa misy inony? Mitonia anao aloha. Andao hiditra any an-trano. Andao fa antsika milamina tsara. Andao. Ka efa hoe tsy hiditra antsony aho ah. Ndany ianao raha teo any fa za tsy hody antsony mariny. Fa adala ve ianao e? Nay voa. Tontolo andro ah, tao. Tsy adala mihitsy afa. Misy olona hafa reo amin'ny trano io e. Misy lolo, misy matoto, tsy haiko e. Misy zavatra fotsiny ao. Mirana, io nefa nyteniko anao aza miniminy foana ho lolo inona, matoto izy. Sao de marary ianao de miretirety. Sy fandraisanao azy na ino ianao na tsy noarinay voa. Fa mafy ny ainako tao androany. Misy mandehandeha zany any ambony, ny rano amin'ny paopy mandeha ho azy dia mijanona ho azy. Ny kifafana mafakotra ny taty ambany tonga ho azy any ambony. Ny varavarana misokatra dia midy ho azy dia misokatra indray. Tsy haiko tsony. Inona daholo re zany salazainao fa firongo daholo zany. Tena marary ianao Mirana. Andao ianao entina mijery dokotera. Ary mitonia anao aloha. Milamina. Dia andao aloha hiditra any an-trano. Nay voa. Dia tena tsy mino mihitsy ve ianao? Efa ianao fa mirediredy koa ve za? Andao aloha re Mirana hiditra any an-trano mangatsika be eto. Jereo fa mangovotra ianao. Andao fa izaho any eto e. Tsy misy maninona anao eo. Andao. Nay voa, hitanao mirehatra daholo indray ny jiro rehetra ao an-trano. Isa zao nampirehatra an'ireo. Nefa za efa tamin'ny firy dia tsy tao tsony. Tanao zany. Dia mbola hivenao fa mandanga ihany Zanga moa mitenena hoe mandainga ianao fa sarotry noana mihitsy ny zavatra tantarainao e. Nay voa. Ndany ianao miditra loka. Inona ny atahoranao ao e? Andao ry e. Trano milamina tsara tsy misy nininonioko. Nay voa, mandrorova ve masoko e? Toleko fafa chiffon tamin'ny maraina indray reretsy andrositra androrotrotrotrotra. Toleko fafa chiffon tamin'ny maraina indray retsy anjoro-trano retsy. Tena loso ty marina. Tsy lasy zao rinay fa ndao hiala taty zao dia zao ndao angana. Fa maninona anao indray ny kofafa sy ny chiffon eny anjoro-trano e? Ka le fantantaraiko anao teo rerinay voa. Taty ambany izy ireo vao avy namafako trano ankeo maraina. Dia avy eo tsy hitako tampoka teo izay nalehany. Niakatra tany ambony saika tapitra ny aiko izay anao fa hitako teo ampovoan-trano fandriana ny kofafa sy ny chiffon. Dia avy hatrany dia nidina ohatran'ny tsy teo. Tsy niketika ninina no nifatahorako. Fa tonga dia nazakazaka nivoaka. Sao izy reto hitako eo anjoro-trano aty ambany indray. Ahoana ny amoronako an'izany rehetra izany rinay vo aminao aleo aloha hanao sakafo vetivety dia mipetraha eo anao aloha makaina. Raha pitsy maraina isika miresaka an'izany fa efa hitako mihitsy fa tena mikorotana ny ao an-tsainao ao. Mandrosakiry Mirana, manao Andry? Mora hita ihany ny tranonay? Mora hita ka. Manahoana aloha Andry e? Manelingelina vao maraina angamba zao e? Tsy maninona ka. Inona ky vaovao Efa tafafindra soamantsara ihany nareo? Efa tafafindra fa zay mihitsy aky ny saika atondiako Fa ahoana? Lazao akira misy zavatra tady afindria na hoe mila fanampindry? Tena tsy tsori anta fa tena marina. Misy zavatra hafahafa mihitsy akeo amin'ny tranonay vaovao io Fa misy inona retsy Tena tsy tamanao kiza fa misy lolona, misy matoto ao Loza mihitsy angeretsy zany nanjoa mahaly zany Tena lasa dala raha mbola mijanonao. Fa nisy inona Tantarao hoe aky? Maka toerana tsara ary ndry fa ho tantaraiko azy fa tsy ino Andry marina
Sandry anta noho ny seho ka mino avy endry sa manao ohatra mivadiko hoe mamorona an'izany rehetra izany koa Zaho aloha retsy tsy te hamendrifendro Andry fa misy inona indray akia ka enoy aloha fa zata-pahandry ny teniko ka aloha zaho fa inona indray koa rety ho lazaindry hitandry tamintsika roa leniona tamindray andro iny efa tantaraiko tamin'ny vadiko hoe nividy an'io trano io mantsy nareo tikakabe izy hoe fa ngahono nareo tsy mba nanontanytany olona vao nividy fa inona hono ny fantany momba n'io trano io ry anta araka le teniko Andry reny hoe be ny resaky ny olona mandeha momba n'io trano io fa ny vadiko miteny hoe le rangahy lehibe akaikinareo ihany hono ny tena mahalala ny tsembaratelo ony izy hono mantsy efa ela mihitsy no mipetraka teo akaiky teo tsy ambaratelo hoe ahoana kia nahafantatra ny olona nanangana n'io trano io mantsy hono le rangahy be io fa raha fantarany vadiko dia tena nisy tantara ratsy mihitsy hony na dia vao nanangana n'io trano io aza ry zareo tena tsy mandry mihitsy akiny saiko ry anta fa lazao hoe tantara ratsy inona tsy haiko aloha retsy fa toa nisy resaka faty olona mihitsy hony aza tao na ny vadiko koa aza nge tsy dia malaly fa raha za aloha Andry dia aleo miresaka amin'le rangahy be iny ihany ka efa niezaka nanantona le rangahy fa tsy mety miteny ange izy nasesiny tamiko dia ny hoe mialahy amin'io trano io nareo pioky ary anta fa tena tsy hitako izay atao tena vaka mihitsy ny saiko ka tsy dia hitako ange zany izay hanampiana Andry sady raha za aloha nareo dia aleo tokoa kia miala amin'io trano io ka ny loza ange kiry anta nay vadiko tsy mety mino an'izany rehetra izany lazainy fa mamorona sady ahoana retsy no elanao nefa trano vao nividiana ohatrinona ka tsy hitako izany hoe inona ny asa atao akoatra izany andao retsy sika roa mba hiverina hiresaka amin'le rangahy be raha olona roa mantsy mandresy lahatra azy mety anakiresaka ihany sa ahoana ozy Ndry andao arendramany dia roviana ohatra aleo raha pitso marainy Ndry alaiko atsy aminareo dia miaraka makany eny ary aleo izay ary ny atao Ndry fa maninona ianao ny tonga lobe androandry toa vao amin'ny 12 ak'izy izao dia efa tonga nareo fa taiza ianao ny to trano tsy misy nizanizany ny vataniko ka za ve moa nanapohanao hoe ody atoandro tany amin'Ndry anta re efa tsy niomana ny sakafo atoandro tato koa nge za za angeny mahavoanao ry mirany io miresadresaka amin'olona ihany no mahatonga anao hitatranga tsy amanorana ka tany izao no nahafantarako hoe le vadiny koa nge mahalala zavatra momba n'ity trano hipetrahantsika ity ry naivo zavatra inona indray hoe efa nisy resaka fahafatra amin'ny nananganana n'ity trano ity hony toa hoe nisy faty olona mihitsy aza nga miangavy ianao ary mirana tsy resadresaka amin'olona ohatran'izany fa zany aloha ihany fa inona tokoa ny antony nampody anao aloha amin'izao ory izao ay ve andeha tampoka ny Atsirabe aho hiaraka amin'ny patronay dia raha ampitso aho vao miverina fa nodinaka akanjo fotsiny niverenako izao anaingy izao mantsy izay dia fa vonimbonina tsara aloha fa adala ve ianao ry naivo avelanao atory rery ato izany raha alina tena tsy hijanonao atao mariny mirana mba mieritrereta rehefa asa nge ny ataoko ngaho zao afaka misafidy na andeha na tsy andeha sady tsy misy nininona koa zany antso fotsiny hafa raha vao misy zavatra fahafa za tsy mamony telefonina mihitsy zao tena matahotra rinay fahasavelanao ato lasa dalato nenao ange mbola tsy misy nininona miseho akory fa ny sainao mihitsy nefa vody na tsy tokony atahotra azy ianao dia matahotra ho azy ka ianao mantsy sy mipetraka firy ato amin'ity trano ity dia tsy mahita ny zavatra miseho ato za nge miaina ny zavatra miseho ato ry naivo io ndray ianao fa ila vaniny izy aloha le valizy teo dia ampidiro ny akanjoko aza atao betsaka ny akanjo fa akanjo raha ihany ray soloana dia ampy raha pitso amatsy dia miverina naivo fa lasa tokoa any saiko maninona tokoa any to zarery no mahita zavatra fahafa sy to isehon'le olona fa ianao to tsy mba ataony nininona mihitsy ka zay le ny nataoko anao ianao minomino foana io ihany hitongavana eto
jelenao tsy mieritreritra an'izany ny ohatranahy. Tena everinao fa mirediredy tokoa mantsy ary naivo a. Mbola hita ianao dia ho hitanao tsara fa tsy mandainga na minomino foana ohatran'izany anesoanao azy any. Sy aleo amin'izay andeha fa varian-dresaka fotsiny aminao eto koa. Sao dia lozan'olona any ampiasana io. Naivo fa tena andeha tokoa ve ianao aza velanao rery ato re za mandritra ny alina tena tsy vitako ka. Aza misary adala lery mirana. Lasa miverina ohatran'ny zazakely koa ty ianao. Midongo ohatran'ireny inony ireny. Ka tsy te hijanona ato amin'ny mariny sa hoeto ary anaraka anao ilaozako eo anao fa mandrebireby. Raha misy problema dia metso. Idio tsara fotsiny ny vavahady ny varavarana rehetrarehetra dia minana fampatoriana raha matahotra ny tsy hita tory ianao. dia tena sahan'le naivo iny mihitsy mantsy ny namela rery tato. Efa mangovotra sahatsy azy izany. Ary aiza tokoa ary le fanafody fampatoriana teo. Ty eny. Aleo tonga dia roa mihitsy no arapako ka arahana rano amin'izay. Tena ataoko izay ahitako toro marina. Zay. Oay, ary ohatran'ny rendremana izany. Nefa nge masoko midiridiry be fotsiny. Tena mba mianakendry mipetraka ato an-trano ato Lasa tena mandeha trano dia Eo anisy izany miteny izany. Ohatray rery lanitra misy olona angamba any ambany amin'izany. Mihamanantona ty amiko izany. Inona reny ataoko? Aiza indray ilay telefonina teo? Aiza fona re tompoko vonjeo matsy Zany mianaka tianao mbola aiza nefa ny anjoan-teny mialady anadoa. Ohatran'ny hafahafa mihitsy azy zany ka. Marina mafy ohatran'ny misy tsindry mandry hafahafa zany. Ohatran'ny malahelo be an'ny mirana zany marina mafy ohatran'ny tena tsy androko tsony ka. Tsy androko tsony mihitsy ny amaraina ny andro fa aleoko miverina any aminy. Marina aleo miverina any aminy mihitsy sady le dia koa to ohatran'ny raha ampitso indray vao ho lasaka. Aleoko mihitsy miverina. Ary toa misokatra daholo ny varavarany.
marina raha tsy misy olona tafiditra tao aminy tao. Mirana! Mirana! Aiza ianao e? Tena mitsirara ao amin'ny tany io marina. Mirana! Mirana! Maty sa fa ary toa mbola miaina ihany. Leo aloha velomina tsara. Zay. Mirana! Finna nazo anao tato e? Finna ho any nanjohanao? Matoto ah! Mifona re! Mifone! Fonjeo e! Tsy e naivo fa tsy matoto e. Naivo. Mangalahina tsara aloha ianao. Ary aza mitomany. Inona no nanjohanao tato? Tantarao amiko. Iza ny teo? Fa naninona ny trano ihany koa oatra midanadana dolo ny varavarana. Naivo nampitahorina matoto tato e. Niskafany daholo re varavarandreo dia norahona novonoana. Eny tratrako daholo anie le varavarana ny danadana teo e. Fa naninona nitsonatsonao tamin'ny telefônina? Ka tsy hitako hatramin'ny telefona teo ambony latabatra anie. Naivo tena tsy maintsy miala ato tsika e. Mafy no nanjoa teo, marina e. Zaranao aza mbola tsy tapitra tato ny haiko. Dia ahoana? Dia ariana zany ny vola? Amidy ny trano ka melohan'izay aloha dia hiresaka amin'ny lehilahy antitra be tsy ampity atsika fa izy mahay ny tantaran'ity trano ity. Fa ahoana e? Ka izany hono nahita ny nananganana n'ity trano ity e. Ary mahalala ny zavatra nitranga tato koa. Tamin'izany le niresaka tamin'ny voalohany iny irery naivo ka hoy izy hoe melana reo amin'io trano io e. Fa inona hono ny antony e? Ka tsy haiko rerinaivo tsy mety miteny ange izy e. Fa ry anta koa ny mbola nanamafy hoe mitana tsy ambaratelo n'ity trano ity mihitsy io rangabe io. Araka le tengo anao nisy resaka faty olona mihitsy ane. Ka oloza ange zany ry Mirana e? Ahoana no andozana fotsiny an'ity trano ity nefa voanividiana ohatr'inona? Iza ihany koa ny ety vidy intsony an'ity trano ity raha ohatra ka zany ny fandihany. So dia mba misy hevitra hafa le alohan'ny andraisana fanapahan-kevitra goavana na hoe hivarotana n'ity trano ity e? Za aloha ry naivo ninona ho lazainao dia tsy hijanona ato intsony tsy hainao mantsy ny ainan'izay niainako tato izay atrakalina. Fa enjana sady mafy anie zany e. Zaranao aza ho tsy ny haiko ny nanaraka. Mbola tsy resy lahatra amin'izany fa andao aloha hiresaka amin'le rangahy be dia ho hita eo. Ka sikasenao zany no hiaraka ho any. Ianta mantsy efa niteneniko hoe saika hiaraka any izay rovavy androany maraina. Hiresaka amin'le rangahy be nefa moa rehefa eto ihany ianao tsy aleo ve tonga dia tsika miaraka makany dia mba miaraka maheno an'izay tantarainy eo koa. Eny ary atso ihany ary anta dia ilazao an'izany izy ary nitsangana amin'izay ianao dia miomana fa zao dia lasitsika. Azafady ry kiaka! Aiza ny olona? Dondomy mafy ihany fa mety tsy mbola henony angamba izany e. Ody! Ahoana indray ninareo e? Tsy efa ianao ave madama no niresaka tamiko tamin'ile indray andro iny e. Efa nilaza fa tsy manakambara aminareo. Afa-tsy ny hoe angamba hoe miala amin'ny trano fotsiny dia izay ihany. Ka zaho indrindra ngery kiaky no mba tiana ho fantatry fa misy inona maro ny trano e. Mba azonao lazaina anay very ny tantarany. Ka ataonareo inona nefa e? Fa endrena ho anareo fotsiny miala amin'io. Ka sarotra anie zany ry kiaky. Tena sarotra satria nividiana lafo izy io e. Raha mba fantatray mantsy ny tantarany dia mety mba ho hitanay eo hoe inona ny hevitra azo atao. Tsy misy hevitra azonareo atao e,
fa aza misisika ny alalany tantara izay nisy tany aloha tany. Mba milela-palajiry ery kaiky azafady indrindra. Zao ary efa mitady mafy ny alalany tantaran'io ianareo, nefa izao vonona very ianareo ny ala amin'ny trano io rehefa fantatra anareo ny marina rehetra. Fa ahoana re? Izao ny fepetraka raha tsy manaiky ianareo dia afaka mandefa tsy ho fantatra reo mihitsy ny marina. Tadidio anefa fa tsy vao ianareo lery no mipetraka tao, ary izay rehetra mipetraka tao dia saika maty daholy. Loza za marina. Aleo rery nay voekena zay lazainy ka teo fatifaty foana eo ve tsika? Aleo miala marina tsy azo ekeny zany. Avelao am'izao rehefa tsy afaka ny tantara tsotra ny zava-misy izy. Tsy amidiko zany ny tranoko. Andao ndery mirana. Nay voa aza misendoatra ohatran'io aloha ianao e. Ka tsy manaiky an'izany fa nahoana ny tsy maintsy hiala amin'ny tranoko. Ka hijanao ianao dia ho fatifaty foana eo. Tsy hainao nge ny ara-mifampitsaliana taorina ivo e. Zaho neny na mifatany tao e. Ka andao re hitadiavana hevitra hafa fa tsy mety zany a. Naivo naivo andraso lory avy ianao e. Lasa izy marina. Azafady rery kaiky fa somary mora tezitra izay mantsy mivadiko indry. Fa za kosa vonina ny heno anao ary hanatanteraka ny zavatra angatahanao mba halalako ny marina rehetra mikasika an'io trano io. Zao ary no isy rianaka fa teo tantarako anao tsy piriany zavatra rehetra izay tao. Dia no tsara ary nay fa dia ho tantaraiko anao amin'ny atsipiriany izay nambaran'le rangahy. Za fa lasako. Za ve aheno n'izany intsony fa za rehefa sy hain-doatra mihitsy. Ka zao hony ndray mandren'le rangahy hony no nanorina an'io ity trano ity zany. Mahatampoka nefa zany le rainy dia nalevindreniny tato ambanin'ity trano ity ihany. Mbola kely ry zareo tamin'izany fotoana izany fa nohony taty aoriana nanambady zany ity rangahy ity. Dia nanapa-kevitra ny vadiny tamin'izany hoe amidiny ity trano ity. Nefa ndrain'le rangahy le maty le milevinato zany efa nanafatra hoe tsy azony zanany atao mihitsy mivarotra n'ity trano ity. Noho izany dia asa nga hony fa mahatampoka tato ny vadiny. Asa nanoho ny ozin'le rainy milevinato zany satria hoe tsy nanaraka ny teny izay nambarany. Taty aoriana dia tapa-kevitra ihany le rangahy zany hivarotra ny trano. Nefa dia nahagaga hoe izy fa ny zanany anankiroa indray ny fandimby maty mbola tato amin'ity trano ity ihany. Anery noho dia nanangana trano iray hafa dia hitsy mifaminila amin'ny antsika itsy zany satria namidiny ihany zany ity trano ity noho ny farany. Laliny zany ry mirana. Izany hoe raha azoko tsara zany dia ny rain'izay milevona ho ambanin'ity trano ity mihitsy no ohatrany hoe tsisy n'olo-kafa tsy avy amin'ny tarana ny mipetraka ato. Izany hoe tsy manaiky mihitsy zany angamba le rainy milevinato. Izay rehetra ny fandimby mividin'ny trano taty aoriana hony dia nisy foana na ndray aman-dreny zany na ny zanany maty tato. Le ramatoa farany teo aza hono, izany hoe le mivarotra ny trano tamintsika zany, dia ny vadiny anie maty tato e. Dia asa angamba ny antsika dia lazainy fa zandray zany hono saika alain'le fanahy. Fa nga dia tsy mba nisy fomba hafa mihitsy natao androahana an'izany fanahy ratsy izany tato e. Ka efa natao daholo ny fomba rehetra. Raha tsy hoe anga hoe esorina tao zany ny fatan'le rangahy taloha. Nefa iza tsondry naivo no ahita hoe aiza ho aiza ao ambanin'ny trano ao misy an'izany. Dia tena tsisy hevitra mihitsy zany ozy le rangahy iny. Zay nge ny tenenako anao hoe aleo miala ato alohan'ny isiany faty olona fa tsy ho afapela amin'izany any antsika e. Indrindra koa moa fa hoe mpivady ohatra antsika no mipetraka ato. Ka na amidy aza ny ity trano ity ry mirana, iza ny mbola ety hividy azy eo amin'izany tantara mahatsiraviny izany?
kasakasakao io rinaivo a fa zay aloha ny tantarany tamiko e marina e aleo re miala ato e de tena tsisy hevitra mihitsy ve ony zay ono esorina tao zany angamba mifatalerangaby milevina ato ambanitsika ato nefa amin'ny fomba hoany iza ny mbola mety ahita azy raha tsy hoe anga arodana mihitsy ty trano ty ary rehefa nandinika arinaivo io rangaha io ihany zany le niseho tamiko tamintsika vao natory voalohany tato tadidinao le nilazaiko hoe nanentsika aho na tsy haiko nanofina tena izy de inona re ny hevitra de tsy hitako tsony zany romirana fa tena vaka tanteraka nysaiko de ho avela fotsiny eto ve ny trano de ahoana ny volany vidianana azy very fotsiny ka atahoana rerinay fa zara aza mbola mety afaka manavitra intsika fa tsy maty tety Ambohimaloka tety Ambohimaloka novelomin'ny dina haja bako radjo nandray feo sy nanatotosa rija